zao tsy zany no antoka azahoanao hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa ny fanaovana sitraponina ray zay amin'ny alala ny famantarana ny zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly. De nilaza mihitsy ny tompo hoe ambarako amin'izany amin'izany rozy izy fa de zao tsy fantatra ianareo hatr'izay za zany tena miteny fa rainao le olona hoe tsy te hivaky loha fa tenenin'ny olona fotsiny hoe zao fa za mivaky lohan' zany tsy fantatra Jesosy akory ianao nefa ianao indraindray mety hoe mamoaka demonia indraindray mety manao asa lehibe mety maminany sy ny sisa fa tsy fantatra ny tompo ary tsy vitany hoe tsy fantany fa mpanao meloka mihitsy eo anatrehany de hoy izy hoe amin'izany fotoana zany miala amiko ianareo any ianao voanenina zany hoe takizay any nianatra takizay any namantatra ny sitrapony takizay zao tsisy azo atao tsony no zany za te hiteny amintsika rehetra zany hoe aleo zany tsy amsaviana tahaka an'izany tsika de manaiky fa aleo tena mamatatra tsara araka ny teny Jesosy hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina ka ny didin'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra zao ny fianarantsika de hoe mbola tandremana ny lalàn'Andriamanitra amin'izao andro misy atsika zao fa tsisy an'izany hoe tsy tandreman'izany tsony tsisy an'izany nahoana ndao mafisitsika ao amin'ny filazantsara Matthieu ihany tenin' Jesosy Kristy izy ty Matthieu 5 dia 17 sy 20 ary no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 5 17 sy 20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hisy hofoana akory amin'ny lalàna na de litera iray na tendry ny tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Aleo tsy asitsika adevitra be fa io lefa teneniko foana hoe zay voasoratra zay no eketsika marina zay zay ao anaty tenin'Andriamanitra no ekena marina de raha zay ianao zao mahita ny teny io tsy manontany any amin'le olona tsy pakasitraka lalàna tsony fa tonga de mandray hoe ay ve zany no tena izy satria raha mbola notany olona ianao de mbola ahodina ndray ty tenin'Andriamanitra io ka io ane tsy zany fa zao ka io ane tsy zany fa za miteny aminao amitaka ren'olona ireny ary voafitaka ianao rehefa voafitaka ianao Andriamanitra tsy mahalala hoe mifitany ianao fa tsy fidino anao fa rehefa tsy nanaraka ny marina de zay miala amiko ianareo mpanao meloka hoy Jesosy Kristy amin'izay fotoana zay. Hoy Jesosy eto hoe tsy tonga aza ataonareo fa tonga andrava ny lalàna io matsy be deaibe mieritreritra hoe teo amin'ny hazo fijaliana de rava ny lalàna foana ny lalàna tsisy lalàna tandremana zany tsony zay ny atongavan'i Jesosy ka izy mihitsy nefa nyteny eto hoe aza ataonareo fa tonga andrava ny lalàna tsy tonga andrava fa hanatanteraka zany hoe le tena mifanohatra ny leritreritry ny olona mihitsy zany hoe ravany io ay ny tena natongavan'i Jesosy hanatanteraka ary nametraka fiam-potoana mihitsy izy hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana amin'ny lalàna na de litera ray na tendrin-tsoratra ray aza tsisy ho foana ka raha mbola mahita lanitra sy tany ianao tsy foana zany fa raha tsy mahita lanitra sy tany tsony ianao de tsy maninona am'izay anao va mieritreritra hoe sy tsy laina tsony zany lalàna zany fa ny amin'izany fotoana zany moa mbola tsy fantatsika hoe ahoana ny zavatra hitranga fa zay aloha ny dikan'ity teny napetraka Jesosy ity tsy tonga andrava fa hanatanteraka raha mbola eo ny lanitra sy ny tany mbola tsy rava ny lalàna mbola misy ka zay le teneniko hoe aza manaiky amin'ny savian'olona tsony de hoe tsisy an'izany fa zao de ino tokoa ianao fa de hipetraka fotsiny am'izao de rehefa tonga ny andro farany zay ianao voa hoe takizay tsy mipetrapetra-potsiny teo fa mba nitadiny marina ihany nefa tara loatra fa teny zao tandremy tsara raha ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa raha hitady areny eto tany ianao na hoe mifahombiazana amin'ny zavatra tianao atao eto amin'ity fiainana ity na hoe ny zavatra tsaratsara eto amin'izao ananany zao sy ny fiainana rehetra eto tany tsy mila mitaky an'izany io tsy mila fa rehefa manana an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao de fa ampy ohatran'le ataon'ny olona amin'izao fotoana zao zay ihany de fa ampy fa raha hoe hitady mifanjakany lanitra hiditra amin'ny fiainana mandrakizay ka raha mbola zany no antony ivavahany mela amin'izay toetra ratsy zay fa aleo tonga de manaraka ny marina zay voasoratra anaty baiboly tsy rava ny lalàna de aza mila vaniny tsontsika hoe ka hoana misy lalàna tandremana misy lalàna tsy tandremana hiditra amin'le lalàna mihitsy tsika zany hiditra amin'ny Tsipriana inona ny lalàna tandremana fa mbola tsy tamin'ny Tsipriana idirantsika fa nysokajitsika le izy de mipetraka zany le tokony atao inona ny tamin'ny andro taloha nge tsy fahotany eo anatren'Andriamanitra raha tsy atao ary le izy koa amin'ny akapobe ny saiki natokana ho an'ny firenena jiosy sy ny vahoaka an'Andriamanitra de ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany
fa ny lalàna misy an'le hoe fahavitavitana onatrehan'andriamanitra lalàna onatrehan'andriamanitra mihitsy zany ao anatin'le tsy maintsy atao iny kosa aloha tsy fitiavanao amin'ny pastera fitiavana herinirina fotsiny raha iteny ianao hoe esy efa ravy reny tsy ilaina ntsony reny tsisy an'izany fa samy miara-manaiky eny ny olona rehetra amin'izao fotoana izao fa fahotana ny fijangajangany samy miara-manaiky eny ny olona amin'izao fotoana izao fa fahotana ny fangalarany sy izay rehetra voateniny io lalàna tsy maintsy atao io ary ny be deaibe ny fahavetavetana ny fahalotony amin'ny fitondrantena isan-karazany amin'izao fotoana izao samy miara-manaiky mpitondra fivavahana fa fahotany reny satria fandikan-dalàna dia ireny le tiany Jesosy ny teneniny eto hoe tsy ho ravako reny fa vao mainka ary ho tanterahako dia manarak'izay aho porofotsika ihany hoe tena marina izay tenin' Jesosy Kristy izay fa ny lalàna misy sokajy fateliko moa le hoe ateraka ny fandikan-dalàna dia iny zany le fa rava aka ohatra anankiray tsika amin'ny matitiko fahadimy io ihany matitiko fahadimy andininy valo amby telopolo sy andininy sivy amby telopolo ohatra anankiray ty matitiko fahadimy andininy valo amby telopolo sy andininy sivy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify fa iza kosa milaza aminareo hoe aza manohatra zay manisy ratsy ianareo fa nazovy mamely tamaina ny takolakao akavanana atolory azy koa ny anankiray tsotsotra kely zany ty teny ty fa Jesosy dia nanambara ampabe maso ny zavatra tena izy sy ny tena marina lalàna teraky ny fandikan-dalàna zay nisy ary nanan-kery sy nampiarina tany aloha ty resahan Jesosy ity hoe maso solon'ny maso nify solon'ny nify zany hoe raha misy olo anankiray mandratra ka maratra amin'ny masony dia atao ohatran'iny koa le nandratra lalàna mihitsy zany napetraka Andriamanitra mihitsy zany zay le hoe lalàna teraky ny fandikan-dalàna fa nasehon'i Jesosy eto marina hoe tsisy an'izany ntsony ankehitriny mitovy an'le vakitsika farany tamin'ny fandarana farany teto ihany hoe raha ny alohana tany amin'ny fitsarana ka olona ihany mitsara an'le olona tamin'ny fahotana nataony tany aloha dia zao kosa tonga dia ny fitsaran'Andriamanitra no mitsara an'le olona hoe mendrika hoe lohana any amin'ny elo dia tahaka an'izany koa ty tsy olona tsony zany tokony hanatanteraka an'le hoe maso solon'ny maso nify solon'ny nify fa Jesosy ary nylaza mihitsy hoe raha misy mamely ny eto omeko ny eto fa tsy valiana le izy zany ohatran'izay zany le anaporofotsika an'le hoe tsisy tsony koa le lalàna ateraky ny fandikan-dalàna tahaka ny tsy fisian'ilay sokajy voalohany hoe lalàna tokony atao intsony fa ny lalàna tsy maintsy atao dia tsy maintsy atao arak'izay anonana azy zay na ny taloha na ankehitriny satria taloha raha va tsy manao n'iny olona dia manota dia zay no nahatonga an'le hoe lalàna teraky ny fandikan-dalàna zany fa amin'izao koa zany mbola zay tsy manao an'io ihany no atao hoe manota amin'Andriamanitra fa saingy tsy eo amin'ntsony le lalàna ateraky ny fandikan-dalàna fa fitsaran'Andriamanitra avy hatrany miandry azy solon'le hoe lalàna ateraky ny fandikan-dalàna dia io zany no ahafahantsika milaza hoe tena tsy rava tokoa le lalàna ary raisony ty andininy teo amin'ny matitiko fadimy andininy fa sivy amby folo sy roapolo toy an'le nivakitsika teo matitiko fadimy andininy sivy amby folo sy roapolo amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny hoe ary amin'izany nazovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra reo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy fa nazovy no mankato sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo le sivy amby folo zany dia manamafy an'le fa voalazantsika teo aloha le hoe tsy tokony hofanana ny lalàna na dia kely azy dia io lalàna io hoy aho le hoe lalàna fototra tsy maintsy atao izay tsy tokony ahotikototsika ntsony dia raha misy mamaozy izy na dia zavatra kely azy dia izao atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy aleo tonga dia tsorina fa olona tsy ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra zany satria mpanohatra an'Andriamanitra zay no tokony ho fantatsika eo amin'ny andininy faharoapolo azadino zao no lazain'i Jesosy raha tsy mihoatra ny an'ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna ny fahamarinanareo ampitovio amin'izay ny ianao sy ny fariseo sarotiny amin'ny lalàna mihitsy
ary io fantatry mifarisy io tsara nge zany zavatra resantsika zany izy ma tsy tena mianatra momba ny lalàna zay koa mampanora-dalàna azy de fantatry reo tsara ny lalàna hoe reto ny lalàna miteraka fahotana eo natren'andriamanitra ary sarotiny amindreo sy de mampianatra olona andreo de mitaky foana hoe zao ny tokony ho izy zany hoe zareo zany de manana n'izay fahamarinana ray zay hoe mitandrina ny lalàna tsy maintsy atao de aiza am'izay ianao zany milahara amin'ny fariseo hitanao ve mitoviny ianareo mitandrina andreo lalàn'ireo izy mitandrina ianao sa tsy mitandrina raha mitoviny ianareo mitandrina izy mitandrina ihany koa ianao mitovy loha nareo zay fa mbola tsy mihoatra fa raha mitandrina kosa izy sarotiny amin'io enao kosa le olona tsy mivaky loha hoe za tsy hitandrina fa ozy pasteranay hoe zao latsaka ianao zany tsy ampy be deabe ny ianao raha oharina amin'ny an'ny fariseo nefa jesosy kristy eto de miteny hoe tsy tokony hitovy amin'ny fariseo sy mpanora-dalàna tsika fa tokony hihoatra zany hoe reo nitandrema amin'ny fariseo sy mpanora-dalàna reo tokony ho tandremantsika zay narahany tokony ho arahantsika fa ambonin'izay misy zavatra tsy fantatr'ireo na tsy nyraisin'ireo fantatsika arahantsika zay le hoe mihoatra ny an'ny fariseo sy mpanora-dalàna ka raha vo tsy zay ny ianao fa hoe mitovy fotsiny amin'ny fariseo misy an'izany mantsy am'izao fotoana zao na koa hoe latsaka sanatria be deabe koa ny tahaka zany am'izao hoe tsy te hitandrina ny didy de latsaka ny amin'ny fariseo sy mpanora-dalàna zany de aza manantena fa ho jesosy hoe tsy hiditra mihitsy tena tsy azo ivalozana zany teny zany hoe tsy hiditra mihitsy amin'ny fanjaka ny lanitra reny olona ireny ka zany rehetra zany zao fanamafisana daholo hoe tena marina tokoa fa mbola takina le lalàna izay tsy tokony ilambany no hoe lalàna inona fa de fa napetraka tsara zany hoe le lalàna fototra ny ilazantsika azy ao anatin'le hoe tsy maintsy atao de miteraka fahotana eo anatren'andriamanitra raha tsy atao le izy na tsy arahana le izy dia ny didifolo ao anatin'izany ny lalàna momba ny atao hoe tsy fahamasinana fahalotona sy ny fahamasinana ao anatin'izany ny lalàna momba ny atao hoe tsy fahatokirana ara-tsaina ao anatin'izany reo no atao hoe lalàna fototra zay miteraka fahotana eo anatren'andriamanitra ny tsy fanaovana azy fa tsy tokony ilantsika vaniny de adalaina daholo de hoe zao hoe zao hoe zao hoe fa zay ny voalazan'ny tenin'andriamanitra zay ka ndao ary omentsika pirofo hoe tena marina ve fa anisan'ny zavatra mbola takian'andriamanitra ho an'izay tiditra any amin'ny fiainana mandrakizay zany didifolo zany ndao ary raisitsika ao amin'ny filazantsarany Matio ihany toko fahasivy amby folo efa novakina teto ty tenin'andriamanitra ty fa mbola ilaitsika izy androany Matio toko fahasivy amby folo andininy fa enina amby folo ka hatramin'ny andininy sivy amby folo Matio toko fahasivy amby folo andininy fa enina amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe mpampianatro inona no tsara ataoko ahazoko fiainana mandrakizay fa hoy Jesosy taminy nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara iray no tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy ora lehilahy taminy inonavy mo dia hoy Jesosy no hoe aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandaingy manajany rainao sy ny reninao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao reo aleo tonga dia tsy mody fanina ihany koa ianao fa didifolo angereo didifolo reo nytany sainy Jesosy reo nanontany le lehilahy voalohany hoe inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay tahaka izany koa tsika tokony hametra-panontaniana eo anatrehan'ny tompo hoe inona ny tsara ataontsika azahoantsika fiainana mandrakizay de namaly Jesosy Kristy raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy de nanontany le lehilahy hoe inona avy de reo nytany sain'ireo zay lazaiko aminao hoe didifolo reo didifolo reo izay afahantsika manamafy zany fa ny didifolo de anisan'ny lalàna tsy maintsy mbola takiana amin'ny olona am'izao fotoana zao raha te hiditra amin'ny fiainana mandrakizay izy io Jesosy mihitsy ny teny raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy fa zao raha anontanianao indray le anontanianao lava iny ahodiny indray tenin'andriamanitra iny efa hitanao amin'ny teny malagasy be raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy inona avy ozy le zazalahy reto avy ho Jesosy Kristy didifolo reo aza mangalatra zany didifolo aza mijangajanga zany didifolo aza manao vavolombelo mandaingy zany didifolo manajany renao sy ny renao didifolo reo ny tany sainareo ka mazava be zany fa Jesosy de manamafy lay teny voalazany tany amin'ny Matio toko fadimy teo tsy tonga andrava fa hanatanteraka lalàna fototra io zay tsy tokony ilambany no
Ary za miteny hoe raha mbola nytanino ndray zay le olona nytanino izy a de efa nazaiko teo valy teny hoe anambara ndray izy hoe io ankez zao ary misy azy moa miteny mihitsy hoe ka io lehilahy itsy na jiosy de takina amle lalàna didifolo satria natao an'ny jiosy iny. Raha zany inge fotikevitsika de ho an'ny jiosy ihany ny Andriamanitra fa tokony tsy hitalao any tsika, tokony tsy hisolelaka any tsika hoe ny Andriamanitra ny jiosy no Andriamanitsika, fa rehefa ray ny Andriamanitra, ray ny marina, ray ny lalàna, ray ny sata, zay tsy maintsy arahan'ny olona zay manaraka azy. Ka raha ohatra zany za tsy jiosy, ianao tsy jiosy, mba manontany amin'i Jesosy hoe inona no azoko atao, inona no tokony atao, azahoako fiainana mandrakizay, tsy hiteny mihitsy izy satria nareo tsy jiosy de mahazo tsy mitandrina lalàna nareo fa zao fotsiny atao. Tsy fa iray ihany ny takina tamin'ny jiosy ny takina amintsika. Raha ny tonga ny batisany Jaona efa nianarantsika ihany zay, natao batisa ny jiosy. Tonga tanty amin'ny tany jentilisa ny filazantsara tamin'ny andron'ny apôstôly, natao batisa ny jentilisa. Fa tsy hoe ho an'ny jiosy ihany ny batisa na ho an'ny jentilisa ihany ny batisa, fa ray ihany ny zavatra takina. Ary Jesosy de efa nametraka teny maro teo am-bavan'ny apôstôly nanao hoe tsisy tsony zany jiosy jentilisa zany, tsisy tsony zany fa ray ihany eo amin'ny Kristy. Ka io zany azadintsika io teny io fanaporofona fa mbola tandremana ny didy, ilaina tena tandremana raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay, tahaka ny fanontaniana napetraka ty zazalahy ty hoe inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay. De izy nanambara hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy inavy moa, didy folo ny tany saina. Rehefa miresaka momba ny didy folo isika de ity teny ity nefa no azo adino. Jakoba toko faharoa, Jakoba somary any arindrina any toko faharoa andininy fafolo sy raiky amby folo. Jakoba toko faharoa andininy fafolo sy raiky amby folo. Zao no voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilaina nanao hoe aza mijangajanga nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Rehefa didy folo any resahana mipetraka zao teny Jesosy tao amin'le Matthieu toko fahasivy amby folo teo hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. De rehefa nanontany le lehilahy hoe inona avy de didy folo ny tany sain'i Jesosy fa saingy tsy feno folo le izy fa asa efatra sa dimy ny tany sainy teo. Tsy midika nefa zany hoe reo efatra na dimy reo ihany ny tokony ho tandremana, fa ny sisan'izay tsy mampaninona na tsy atao ary. Fa eto ny apôstôly dia nanambara mazava amintsika fa tsy ny olona tamin'izany fotoan'izany ihany hoe niza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloka amin'izy rehetra. Zany hoe raha misy folo zao ny didy sy fitandremanao na arahanao sy ankatoavinao tsara, fa ny ray tsirarainao tsy tanterahanao mihitsy de eo anatren'Andriamanitra mpandika ny didy folo, izy folo ray manontolo ihany ianao. Fa tsy efa sivy veny ana vitako de ray fotsiny de ameloka anavy Andriamanitra, fa tena diso zay foto-kevitra izay. Eno ny voalazany teny ato hoe ilaina nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahino izy ianao tsy mijangajanga nefa mamono olona, mpandika lalàna ihany ianao. Ny dikan'io zany raha tsy hoantsika de tsotra. Ny didy folo amin'ny